Diso atatsika manohana foana amin'ity fivoriana izay tsy ara-potoana. Ny lohahevitra tsy hipoka avy hatrany mikasika ny fitantanana ihany. Raha fanjakana no asindresaka aloha dia ireto avy nataovy ao an-doha. Ny fahavalo voaloha resena dia miady mafy amin'ny fitiavan-tena. Raha ny fijerina ho azy ary Madame Ulzis, inona ohatra lesika misy? Mazava aloha fitantanam-bola e. Matetika izy io tsy voavolavola. Anisan'ny ihany koa tena mandetika ny tsify sy ny fivoriana matetika. Anisan'ny zavatra tena mafonja ny fanaraha-maso isam-baratonga. Zareo any ambany manao lala-poza dia tsika aty ambony no mahazo loso. Tondra olona folo ary ne manahirana e. Maika fa manetso mbola sahirana. Io na 30 tapitrisa ary tokony tsolana raha ny fitantanana sy mpamatorana. Anisan'ny manimba fitantanana Monsieur Tonia. Tia mampiditra mpasolom-pantatro ity. Satria raha fitantanana tsy mifanaraka amin'ny diplôma dia isika miasa jamba-arafozana foana. Na mety na tsy mety ny atao tsy hitanina fa mifatratra aminao foana ny tsiny. Kaza indrindra no antony fivoriana izay tsy nahita-pahombiazana asiam-pantsina. Raha ny hevitra ary Madame Saoly fanampiny miady amin'ny kolikoly. Anisan'ny tetika ditako izao asiana mpanara-maso miafina isaky ny birao. Mila tena entitra amin'ny mpanara-maso rehetra. Eo no ahitana an'izay mamoehatra. Tena mety tendrena ho mpanara-maso ngambany dia izay olona iray mianona amin'ny karamany ka izay samy jory sy mangarahara no antsoina hiara-iasa amin'ny fanjakany. Mpanohatra ilaina amin'ny fanarenana satria izay lavahan'ny zareo dia tsetsemana. Aleo ary aloha atoana ny Joany e. Samy mandray ny anjaikiny avy hatrany.